Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mety hiala amin'ny olona efa nandray azy ve ny Fanahy Masina. Raha misy ota miverimberina ataony. Izay fanontaniana izay no ezahantsika valiana amin'ity video manaraka ity. Valan'ny fanontaniana napetraka reo tato amin'ity pejy ity. Ny testameta taloha dia maneho fa olona vitsy ihany no nanana ny Fanahy Masina tamin'izany fotoana izany. Dia ireo olona mpitarika toy ny mpanjaka, mpitsara, mpisorona, mpaminany, reny ihany zany no manana an'ilay Fanahy Masina fa tsy ny olona rehetra. Ary io Fanahy Masina io koa dia mety miala tanteraka tahaka izay nitranga tamin'ny Saoly mpanjaka ary nahatonga ny Davida nangataka any amin'ny Salamo 150 hoe aza manaisotra ny fanahinao masina ato amiko. Taty amin'ny testameta vaovao kosa dia ny mifanohatra amin'izany mihitsy no miseho satria ny Fanahy Masina dia nomena ho an'ny olona rehetra izay rehetra mino. Araka ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 hoe nilatsaka tamin'ny olona rehetra ny Fanahy Masina. Dia io koa no nahatonga an'i Jesosy any amin'ny Jaona 7:7 ny teny manao hoe fa ny fanahy izay efa ho raisy ny mino azy no nambarany, izany hoe izay olona rehetra mino dia mandray an'ilay Fanahy Masina. Nahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery. Inona ilay hery io? Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny Fanahy Masina ao anatinareo. Ao anatintsika zany ilay Fanahy Masina. Dia izao ny zavatra tsara fantatsika, Jesosy dia nilaza fa tsy mandao antsika mihitsy io Fanahy Masina io. Zay aloha zany ny tsara fantatsika, tsy ohatry ny tamin'ny testameta taloha. Satria hoy izy manao hoe izao hangataka amin'iray izy, ary izy hanome anareo mpananatra hafa. Ilay mpananatra io dia hoe Parakleto. Io ilay hoe Fanahy Masina mihitsy io. Ary io Fanahy Masina io izy hoeo aminareo mandrakizay. Hoeo aminareo mandrakizay io. Dia namafisiny zany amin'ny hoe indro ao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izy moa ilay momba antsika io, ilay fanahin'i Jesosy Kristy io izay nirahany misolo tena azy miaraka amintsika mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsara vahana kely aloha sao dia katsika inona ary ty fanahy be dia be ty. Ny Fanahy Masina dia ilay fanahy grand F avy amin'Andriamanitra mihitsy io. Ilay misolo tena ny Jesosy Kristy ilay nambarako ty hoe Mpananatra. Fa ao anatintsika koa dia misy fanahy petit f izay fanahintsika olombelona ihany koa. Io ilay tsy mety maty. Dia ilay Fanahy Masina zany rehefa miditra anatintsika dia ilay fanahin'Andriamanitra io no mitarika ny fanahintsika, dia mitarika ny tenantsika iray manontolo ao anatintsika eo. Tsara vahana aloha zay sao dia eritreretin'olo ilay fanahiny ihany io fanahy izay resahako eto io. Dia ny zavatra tsara fantatsika toy izao hoe tsy mandao antsika io Fanahy Masina io, tsy ohatry ny tamin'ny testameta taloha. Zao anefa ny zavatra mitranga. Ity tenantsika ity dia noarin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny trano foana. Misy an'ilay tantara zao hoe nisy fanahy maloto mipetraka atao amin'ilay olona, dia rehefa lasa ilay fanahy maloto nandeha tany dia nalahelo izy dia hoe te hiverina ato izy manao hoe andeha aho izy hody any amin'ilay tranoko izay nivoahako. Izany hoe raisina tahaka ny trano zany ity, misy varavarana mihitsy. Ary nay Paoly koa dia niteny izany hoe trano lay ity tenantsika ity. Dia izay koa no nahatonga an'i Jesosy teny manao hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Izany hoe tahaka ny trano misy varavarana izy ity. Ka izao na ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao, na ny fanahin'Andriamanitra eo ivelany. Tsy mandao anao izy, tsy miala aminao izy. Ninona miseho, ninona mitranga, raha tsy hoe miteny ratsy ny Fanahy Masina ianao. Mbola ho resahako zay video manaraka resaka hoe blasphème io satria maro be nareo nametraka an'io fanontaniana io. Fa raha mbola tsy nanao teny ratsy ny Fanahy Masina ianao dia eo ivelany eo foana ilay Fanahy Masina. Eo ivelany eo izy raha ohatra ka tsy ao anatinao. Inona ny hoe ao anatiny izy dia rovina izy no ivelany. Ao anatiny izy raha ohatra ka izy no mitarika ny fiainanao, izany hoe io ilay kristianina ara-panahy mandeha araka ny itarian'ny fanahy. Io ilay kristianina zany ny fiainany dia feno ny fanahin'Andriamanitra ny azy. Ny fanahin'Andriamanitra zany no mitarika azy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia izay sitrapon'Andriamanitra no ataony. Dia io ilay kristianina mafana fo tian'Andriamanitra. Mety manoty ihany hoe efa-tsefany eny fa tsy miala akory ilay Fanahy Masina, fa ilay Fanahy Masina zany manampy anazy, manadio azy, manamasina azy isan'andro mba hahatonga anazy ho mendrika satria miezaka mandrakariva izy hanao ilay sitrapon'Andriamanitra araka ilay itarian'ilay Fanahy Masina ihany koa moa zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia ao anatin'ilay Fanahy Masina amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra ndraiky ilay olona ka hoe sitrapony no ataony, ilay ara-nofo zany io izay tiany atao, izay eritreriny, tsisy izay rerahiny izay sitrapon'Andriamanitra zany amin'izay fotoana izay olona ara-nofo izy, tsy meny toerana ny fiainana zany ny fanahin'Andriamanitra fa ny nofo
dia mivoaka le Fanahy Masina mivoaka ivelany dia miverina mantondona indray ary olona io a le nambaran'ny apokalypsy toko 7 le amin'le fiangonana Laodikila hoe sady tsy mafana ny tsy mangatsika dia efa mivoaka ny ivelany sahady a Jesosy Kristy Tompo efa ny ivelany sahady Jesosy Kristy Tompo mantondona amin'izany toerana izany dia io Fanahy Masina ivelany io zany a malahelo io mahitanao eny foana io ny adalanao sy ny faharatsianao sy ny tsy mety ataonao dia malahelo io Fanahy Masina io zay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza manao zay mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra dia rehefa malahelo io Fanahy Masina io dia afindrany aminao zay alahelo zay afindrany aminao zay dia zay le alahelo zay le hoe alahelo araka an'Andriamanitra mahatonga antsika hibebaka misy tenin'Andriamanitra manao hoe aza mamono ny fanahy iny tenin'Andriamanitra tsy hoe maty akory le fanahy ao anatinao fa hoe ny dikan'indra efa jerevanao tsara ny teny grika dia hoe mandroaka mamoaka azy zay ny dikan'le izy zany hoe aza roasina le fanahin'Andriamanitra hiala aminao fa rehefa mivoaka le Fanahy Masina dia ny ivelany izy rehefa tonga ny tompo dia ny fanontaniana dia ny hoe aiza le fanahin'Andriamanitra amin'ny fotoana aza tongavan'ny tompo le kristianina ara-panavy ianao fa raha izay a ao anatinao ny Fanahy Masina azo antoka ny famonjenanao io le fanahy io le nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tombo-kase anareo amin'ny andro fanavotana satria zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra azo antoka raha mandeha araka ny fanahy ianao a ny famonjenanao ao anatinao ny Fanahy Masina tsy azo isalasalany zany ao anatinao izy na dia misy ota kely taona eny antsefatsefana eny ara mibebaka mandrakariva ianao dia ao anatinao foana izy fa rehefa tena tsy omenao toerana mihitsy ny Fanahy Masina ny devoly koa mba malahelo dia mba te hiverina koa izy dia mba mialoalo eo koa izy mieloelo akaikaiky eo koa izy dia rehefa ampidirinao indray izy a dia miditra koa ny devoly dia manjaka izy a dia manao zay tiana atao koa izy a dia mivoaka indray Fanahy Masina amin'izay fotoana izay ka raha ivelany ny Fanahy Masina tonga ny tompo dia amin'izay fotoana izay a maizina ny nanjaka atao anatin'ilay olona tonga atao amin'ny any ny mazava fa naloha ny maizina amin'izay fotoana izay tsy hisy famonjena ho azy na dia miaraka tamin'ny teny ihany azy a ny fanahin'Andriamanitra zay zany nivalan'ilay izy tsy mandao antsika akory ny fanahin'Andriamanitra fa mivoaka fotsiny izy a raha ohatra ka tsy mandeha araka ny fitarihany isika fa rehefa manaiky hotarihany isika manaiky toetra miaraka amin'ny isika manaiky ampanjaka azy eo amin'ny fiainantsika dia amin'izay fotoana izay a ao anatintsika izy manadio antsika manampy antsika amin'ireny karazana fahalemena samihafa madinidinika reny a ary io le kristianina manana le fitiavana an'Andriamanitra io a te hanao ny sitrapon'Andriamanitra manketahitanao ny sitrapon'Andriamanitra io a io le kristianina io no kristianina azo antoka fa ho voavonjy raha ho tonga any amin'ny raha an-lanitra ny tompo ka dia mampahery antsika ry havana efa ao aminao le fanahin'Andriamanitra e fa ny fanontaniana fotsiny dia hoe izy ve no mitarika ny fiainanao dia ao anatinao izy sa ianao no manao ny sitraponao a dia ho ivelany izy a ianao indray no mitaritarika azy eny antsefatsefany rehetrarehetra eny fanontaniana mba tsara ho eritreretina ihany zany a dia tokony ho valitsika aza mangatakandro atoloron'ny fanahin'Andriamanitra ny fiainanao a fa tsy vitanao no mitondra an'io fa ny fanahin'Andriamanitra dia manana hery ampaherezana anao hitariana anao amin'ny fahamarinana rehetra ka hahatonga anao olona araka an'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra amen milanao zay andro amin'ny Fanahy Masina midiny eto amin'ny andro fanahy eo midiny anao ka finoy tanterakao raha ko finyerinao ao mba andeha tsy ho reraka fanahy eo midiny anao afenui tanterakao aku finyerinao ao bande tsurerakao tena milanao tuturo piainako ti maefanino nino norazieu nu
venduto